araka ny nambara teo dia loha hevitra vaovao indray afaka no iainantsika amin'izao volana aogositra izao. Mahatoky amin'inona izy teo? Amin'ny asany ny mpino. Mahatoky amin'ny asany mpino. Anio ary dia sokafy ny baiboly eo amin'ny filazantsara araka amin'ny Matthieu 24:45-51. Dia sokafantsika eo zany io. Dia takizao no atao amin'ilay toroteny. Azavaintsika aloha ilay loha hevitra satria misy zavatra tokony ho azavaina tsara ao. Dia aveontsika hijery an'ilay ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Matthieu 24:15-20 ka hatramin'ny 1:50. Zao ary misy roa tokony ho azavaintsika amin'io ilay loha hevitra io. Dia voalohany ny mahatoky. Zay zany le izy. Dia misy telo amin'ilay mahatoky iny dia aveo dia jerentsika ilay tapany faharoa. Eny ary ny olona mahatoky raha jerentsika zany raha volana ambara amin'ny baiboly iray manontolo ny olona mahatoky voalohany indrindra dia olona tsy mandainga zany, olona marina amin'ny teniny, marina amin'ny ataony rehetra. Dia nisy ohatra neny baiboly teo lay Cornelio, kapiteny Romana, Italiana, jentilisa ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10. Zao no ambarany amin'izany olona marina zany. Marina ao iaho amin'ny teneniny, amin'ny ataony, amin'ny fiainany rehetra. Neny Cornelio hoe dia marina izy ara-pivavahana indrindraindrindra, marina izy amin'ny ataony eo amin'ny fiarahamonina. Jereo ary ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 io dia misy fotoam-bavaka atao isan'andro indroa ao. Ny anankiray voalohany ditantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:1 dia ny anankiray eo amin'ny 9:30. Zao zany lay voalaza ao ry havako. Misy vavaka atao amin'ny ora 5. Ora 5 io dia amin'ny telo. Tsy diso amin'izany fotoana zany i Cornelio. Ny vavaka faharoa amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 io dia ny 5. Petera indray ny resahany eto. Miakatra tany tafitrano izy hivavaka tamin'ny ora 9:20 atoandro. Inona ny ambaran'izany? Hoy ny asan'ny apôstôly toko 10 voalohany Cornelio dia mpivavaka tsara izy sady matahotra an'Andriamanitra. Zany ny olona mahatoky ry havana. Rehefa amin'ny 12 mivavaka, iny izy mamela ny atao rehetra fa hivavaka. Rehefa amin'ny 3 mivavaka dia iny izy hitantsika eto zany Petera nanao ohatra ny amin'izany. Zany zany le hoe marina. Dia ohatr'izay koa tsika zany zao. Amin'izao aloha tsika dia miditra amin'ny firy amin'izao vakansy zao? Miditra amin'ny firy? Am'folo. Efa am'folo dia am'folo zany le havana. Zany zany ny atao hoe mahatoky. Ho an'ny Cornelio zay ny ataony amin'Andriamanitra. Fa tsy amin'ny Andriamanitra rery akory izy ny mahatoky. Fa amin'ny olona koa hitantsika amin'ny 2 raha mivelatra eo anoloanao ilay asan'ny apôstôly toko 10 dia azotsika jena tsara mamaky ny 2 ny vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady mivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Toy izany ny olona mahatoky. Mijery koa ry havana. Ary ohatrany resahako tamin'ny elo foana iny tsy le hoe ny manandratra amin'Andriamanitra ihany fa mijery an'ilay sovalanay koa le hazojalian'i Jesosy Kristy hoe tsy amin'ny maha-olona marina, juste, droit azy dia manana izay mba dia voarangiko izy eo anivon'ny fiarahamonina. Zay voalohany. Ny olona mahatoky faharoa dia marina amin'ny teniny, tsy mivady panikena. Rehefa iny dia iny, rehefa tsy, rehefa anao dia inona ny toena? Dia manao, rehefa tsy anao tsy maninona mihitsy. Zany ny olona hoe mitana ny teniny zany. Zany ny olona mitana ny teniny ry havana. Tsy mahatoky ny olona raha nilaza izy fe anao nefa
sy nanao rehefa tsy mahatoky ny olona rehefa nanao izy eny ary nefa ny azo azy ty tsy hita hoe anao ty any manaiky tsy manaiky tsy hita za say mo mahatonga ny aty amin'ny fiangonana raha ny tokony ho izy ry havana izy ty any rehefa manangatanana tsisy zay manao vaty fotsy tsisy hoe zay tsy manan-kevitra tokony tsisy zany rehefa eny de eny rehefa tsy de tsy izay any ry tsy mahatoky ary ny olona raha toko izy ka mampanantena fotsiny nefa tsy manan-tanteraka ry havana mahatoky ny olona rehefa marina miteny tsy mivady-panekena izy zay koa zany ny faharoa hitatsika eto areny le tenen'ny malagasy tsy roa lela lela iray ihany eny na eny tsy na tsy zay faharoa ary fahatelo ny olona matoky ry havana de zao mitana ny heviny ary tsy voazongozona am'izany averiko mitana ny heviny hatramin'ny farany ary tsy voazongozona am'izany misy de taka zany koa zany tsika raha mahatoky amin'ny finoantsika de ahoana mitana hatramin'ny farany ary ahoana tsy voazongozona am'izany mihitsy inona sary eo anatin'izany misy sary anankiray toy ny trano na vato lampy zay mavorona tsy voazongozona de inona hery miatra aminy mijoro foana izy ry havana tsy miala ary tsy mivadika amin'ny tompo raha ny resaka finoa satria pino no resantsika eto ny sariny mahatoky ny tanany teniny sy ny heviny hatramin'ny farany tsy voazongozony ity ry havana dia sary ny vato lampy ary zay ny nataon'i Jesosy ao amin'le Matthieu 7 andiny 7 farany am'izany ozy de ny lehilahy manantsaina dia hoarina amin'ny olona anankiray nanamboatra ny trano nanorina ny tranona izy eo ambonin'inony eo ambonin'ny vato lampy zay zany le izy de takizany ko zany tsika raha totsika mahatoky aza mora voazongozona mihitsy am'izao rehetrarehetra zao na inona na inona na inona misy ny hevitra mivoivoy any ananiny misy ny mahatoky de mahatoky ary zay mita inoko koa ny fidianana ny tyloha hevitra hoe mahatoky ty satria misy sary ny martyra koa ao zay natoky hatramin'ny fahafatesana zany ry havana zay le mahatoky marina mitana zay angazo manatony rehefa eny de eny rehefa tsy de tsy ary fahatelo tsy voazongozona am'izany mihitsy izy manaraka ray zany dia hijery etsika n'ilay toy amin'ny faharoa hoe mahatoky amin'ny asany raha jereny io de le asa fivelomany isanao raha zay zany le hoe asa œuvre travail le asanao isanandro zany ty resahana faharoa lay andraisana vola lay andraisana karama le samy manana ny azy isika ary zay mihitsy le hoe ho atsika protestanta calviniste vocation ny asa ny asan'ny za le mamerimberina aminareo foana fa misy asa tsy vitako mihitsy ho ao de ny asa any amorika zany tsy vitako zany misy maty miditra isanandro de misy avoaka isanandro tenao no migeresiny ta tsy vitako zany nefa koa tsisy manao an'izany de tantara andro fiaina fa tena olomboantso am'izany le olony iny zany eto zany resahana amitsika ny am'izany olona mahatoky ny amin'ny asany zany raha ny asany zany resahana de olona tsy mikilavaka zany olona mazoto zany olona tsy tara zany zay koa zany ny problema ty reko aminareo mamonjy birao reny amin'ny sivy manompo koa sasany amin'ny sisa vo tonga sy tsy fantatry daholo tsy fantatry fa dia misy oan'izany fa rehefa mahatoky de izay zany le izy tsy manao risoriso zany na kolokolo fraude na corruption ary modely amin'ny ataony rehetra zany olona mahatoky zany le havana zao raha ho an'ny mpino zany de tsy mijanona any amin'ny birao any fotsiny na any amin'ny toeram-piasany fotsiny izy mahatoky fa isan'andro mihitsy amin'ny ataontry ary zay ny nandikana an'le zay nandikana an'le loha hevitra ty hoe mahatoky amin'ny ataony rehetra mpino na miteny na mifetsiny
na fiainanao tokantrano amin'ny fiarahamonina mainka moa fa ty ampiangonana matoky amin'ny zavatra rehetra amin'ny ataony rehetra ny mpinondriavana. Zay zany in'le voalohany fa hiditra am'le faharoa tsika eto am'izay ary ahoana ary miambara amin'ny baiboly de lasa ny an'le Matthieu 7:20 isika 9:10 ka hatramin'ny 1:10. Eto de manao fanoharany Jesosy amin'ny olona mahatoky sy tsy mahatoky mba hampiomanana amin'ny mpianany ny amin'ny fiverenana indray amin'ny fotoana zay tsy misy mahalala ry havana. Inona ny takiana amin'izany ambarany Jesosy? Mila manino? Mila miamina. Zay zany ary miambina tsy tapaka misy. Toy izao ary ny fizotran'le izy zara roa, ny olona mahatoky sy ny olona tsy mahatoky. Amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 dia takizao hitantsika eto. Lay mpanompo mahatoky dia amboary eto hoe sady mana-tsaina ihany koa. Mahafinaritra be io teny io, de mana-tsaina raha raisitsika avy amin'ny lay teny nanoratana amin'ny baiboly satria zao toa ny fonosiny zany. Mahira-tsaina ary ao anatin'ny mahira-tsaina izany koa mahay mitsinjo ny hoavy, tsy mijery ny androany fotsiny. Zay koa zany. Zay zany no hitantsika eto. Ka ity mpanompo mahatoky ity dia nomena asa sady andraikitra. Inona ny asa sady andraikitra? Hitantsika eto amin'ny sakafo ny mpanompony amin'ny fotoana. Zay zany. Tsy manadino, tsy manao atsirambina. Asa soa koa zany manome sakafo zany. Ary azo antoka fa ampy ary mitovy nomeny rehetra. Hita zay, nomena izay andraikitra sady asa zay, lasa le tompony. De naseny nanao nataony eo zany. De zao, rehefa verina ny tompony, hitatsika eo amin'ny 9:40, ndao tsika mba hiaraka mamaky fa tsy niaraka namaky mihitsy tsika. Jerentsika ary verset 46 amin'ity Matthieu 24 ty. Donge-tsika mba hiaraka mamaky ry havany. Ahoana ny tao? Sambatra izany mpanompo zany raha avy ny tompony ka hita azy manao izany. Jesosy no oharina amin'ilay tompony eto zany. Ary inona zany ny azon'ny mpanompo mahatoky? Fahasambarana. Inona zany fahasambarana zany? Fahasambarana vokatry ny fifaliany Jesosy. Tsy mitovy amin'ny fahasambarana zao tontolo zao zany raha fiteniko io zany. Fa tsy maninona. Fa izy tena sambatra amin'ny fahatretrehana. Rezerva any an-tsaina any. Tsisy hoe za ty anika nanaloatra an'izao sy na tena sambatra. Fo saina fanahy. Zany eto. Ary sao tsy miandry efa maty vao sambatra. Zao amin'izao fiainany zao. Satria hitatsika eto zany le izy. Fa saingy ty moa zany saron'le hoavy. De zay koa zany le izy hoe rehefa tonga Jesosy faly izy dia sambatra zany. De havana, mahafinaritra ny hitantsika azy eto. Ny amin'ny olona mahatoky fa tena manao amin'ny atsipria azy nasen'ny tompo tanterahana. Zay zany tsika tena manao ary manao tsara ary raha resahana le teo. Resahako le hoe asa teo. Ny asantsika tsy le avy de vokatry ny fianarana natao tsy zany ve? Vokatry ny fianarana nataotsika ny asantsika. Za zao tena tsy hibaiko amin'ny mpitsabo mihitsy ohatra. Fa tsy hisy aikory amin'izany. Za zao tsy hibaiko amin'ny mpampianatra mihitsy koa fa ahoana koa ary zany tsy manoratra hay laverana nga mampianatra ny ankizin'izany de misarotra manao lavalava fotsiny de avily kely de mety mianatra ny amin'izany izy. Zany le izy. Isika matoky amin'ny asa zany de ampiasao tsara zay nianarantsika rehetra. Tovonana fahaizany, tovonana fanomezam-pahasoavany ary tovonana ihany koa ny amin'ny fahazotoanao zany ianao no matoky ry havana. Misaotra Andriamanitra. Fanaitsika reto de samy manana ny asany daholo. Mahafinaritra zany. Atoky amin'ireny tsika. Manaraka dia hitatsika indray ny fizarana faharoa de lay tsy mahatoky. Hitatsika manomboka amin'ny 9:20.
ka hatramin'ny 150. De jereo ngeny izy eto hoe tenenina izy eto hoe tsy mahatoky sady inona ratsy inona izy eto, tsy mahatoky sady andininy fa ay ratsy fanahy. Zany hitatsika sady toetrany eto. Andininy fa 8 ka hatramin'ny fa 9 de hoe nanao anakapozy fa hoe nimena anany indraiky ty fa iny tompony mbola eny vao veriny. De inona ary nataony arak'izany zay tiany sy mahafinaritra azy. Zay zany nataony. Inona nataony? Hitatsika eto fa nikapoka ny fanopo izy. Raha jerena amin'ny fiainana andavanandro zany de manao inona? Fanaparana iny zany? Fanaparan-kely, fanaparam-pahefana zany diavana. Zany nataony. Zany hoe ny olona tsy mahatoky zany de tsy maninona azy mihitsy, napotiky, mijaly, manaitaina sy mety ho faty azy. Reo zay manodidina azy ho amin'ny tombotsoany. Ary fariny amin'izay rerirery samy hafa fotsiny ihany izy. Manaraka 15 ka hatramin'ny 150 tonga tapoka ny tompony ilay Jesosy Kristy. Inona mivaliny? Mahafinaritra ry havana fa zany jery raha misy any aminareo hoe ny Louis II de niteneny mihitsy hoe mise en pièce. Zany hoe ohatrany hoe potipotehina tsirairay zany le olona. De eto moa zany metsika eto hoe nitapahany. Zany niteneny baiboly malagasy eto fa zao hoy ny 1:20 de ho tapahany roa izy ka omeny anjara any amin'ny teny tsara velatsiny ary ihany no misy ny fitomanina sy ny fikotry anify. Rehefa raisina zany reo rehetra reo de zao valiny tapatapahana potipotika izy. Hitatsika eo inona ny hevitry zany ko hitatsika ery kapohina mafy izy. Zany hoe misy valiny daholo zay ataontsika amin'ity fiainana ity indrindra ny atao amin'ny hafa. Ilay nataony tamin'ny rehetra valy amin'ny ihany keo. Manaraka meny inona aiza ny anjara toerany any amin'ny be tsara velatsiny. Hoy ny ambaran'ny soratra masina eto. Any amin'ny misy fitomanina sy ny fikotry anify. Zany hoe any amin'ny fijaliana mandrakizay. Ry havana, azo eritreretintsika koa, azo eritreretintsika koa fa amin'ny asa rehetra atao zany de zao tsy ho amin'ny tombotsoanao rery ihany fa mba ho amin'ny tombotsoan'ny hafa koa, zay vao mahatoky ianao zany. Zay na mitinako an'iny fa zao ary. Ray volan'ny martyra ny lazana volana aogositra. Ary de tsarovantsika zany mba eno ny mofinaina nataoko amin'ny 13-14 aogositra. Efa vita zany. Resaka io mantsy ny tena ivony. Resaka momba ny salamo. Tafara amin'ny fiangonana izany. Fa nisy olona mahatoky ny gasy havako ary indrindra tamin'ny tantara tany aloha tany zany. De zao mampianatra antsika zao koa mba ho mahatoky, tsy vozongozona amin'ny finoana na inona na hianatra amin'ny fahafatesana. De samy mijoro ry havana. Fa zany no afatra eto. Dao samy vatro lapy daholo. Zay zany. Pierre na Pierrette daholo zany tsika reto zao tsy fantatro. Mijoro tsara tahaka izany daholo isika tsy vozongozona mihitsy. Mafy mataty an'izay rehetra miseho amin'ity fiainana ity satria olona mahatokytsika eo anatrehan'ny tombo ry havana. De mahafinaritra tamin'ity texte androany ity, akoatran'ny asan'ny apôstôly, akoatran'ny Timothée ity de nivakina tamintsika teo ny Samuela voalohany 2 de ny 5:3 tapany voalohany de zao nataona Andriamanitra. Ary izao anangana mpisorona mahatoky ho ahy zay anao araky ny atao-poko sy ny atao-tsaiko. Finaritra be zany. Ary amaranako an'ity toriteny ity, ny mahatoky amin'ny asany na ny mahatoky amin'izay ataony rehetra ry havako de sy tompony tenany. Lay tompony aniraka atsika io le miteny io hoe ato am-poko, anao arak'izay atao-poko sy atao-tsaiko. Rehefa tafitany tompo zay nanomboka tamin'ny mpisorona ary zay mpanompo rehetra de takatsika. Ary zay natonga antsika nanao an'io hoe mahatoky amin'ny asan'ny mpino de tena zay le mahatoky ry havana. Anao araky ny atao-poko hoy Andriamanitra, hoy Jesosy koa tsy maninona, sy ny atao-tsaiko. Ahereza ry havana fa ny mpino mahatoky amin'izay ataony rehetra de tsy tokony tenany manao zay tiany sy akasahany Jesosy. Ary
mandra-piariny ho voninahiny lehibe. Amen. Les croyants sont fidèles dans tout ce qu'ils font est notre nouveau thème en ce mois d'août. D'abord, un homme fidèle est un homme juste. Il ne ment pas. C'est comme une montre juste qui indique l'heure exacte, ni en retard, ni en avance. Nous voyons dans la Bible l'exemple de Corneille dans Actes 10. Il craignait Dieu, il priait sans cesse, il faisait des aumônes. Un homme fidèle aussi tient toujours sa parole. Il respecte ses engagements. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Il est intègre. Et enfin, un homme ou une femme fidèle est un individu qui a la fermeté. Ferme dans sa décision et conviction. C'est comme les martyrs. Il accepte la mort que de renier leur conviction ou abandonner l'évangile. Dans ce cas-là, un homme fidèle est comme un roc inébranlable et inamovible, notamment dans la foi en Jésus-Christ. Ensuite, la deuxième partie du thème, qui mérite d'être expliquée aussi, les croyants sont fidèles dans tout ce qu'ils font, c'est-à-dire dans tout ce qu'ils font. En fait, c'est la traduction de Amniasan en malgache. C'est ça, la signification de Amniasan signifie dans toutes ses œuvres, c'est ça. Mais ici, nous avons choisi que dans tout ce qu'ils font, parce que as signifie œuvre ou travail. En réalité, nous les croyants, nous ne devrions pas être fidèles dans notre travail seulement, mais dans tout ce que nous faisons tous les jours, y compris nos paroles et nos actions. Après, dans Matthieu 24, 45 à 51, Jésus utilise la parabole du serviteur fidèle et du mauvais serviteur pour préparer ses disciples à son retour imprévisible qui exige une vigilance inouïe. Le serviteur fidèle, dans tout ce qu'il fait, nourrit les personnes dont il a la charge au bon moment, symbolisant le soin des autres et la fidélité à la foi. Il doit être vigilant, car il ignore le retour de son maître, identifié à Jésus-Christ. Tandis que le mauvais serviteur, qui maltraite les autres et vit pour lui-même, subit une punition sévère lors du retour de son maître, car il est infidèle. Ses sorts sont la détresse, les regrets profonds et la souffrance éternelle, loin de Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, soyez fidèles dans tout ce qu'on fait, car le Seigneur cherche un homme ou une femme fidèle et digne de confiance pour le servir. Amen.